Magnifique urbaine. But nothing can compare to when you naked. Now we're backward into many, got you fed. Saying you the one for me, I need to face it. Started when we were younger. Swear to God that I loved her. Sorry that your mom found out. Guess that we just really had the thunder. Faly alabanareo ny ekipan'ny Magnifique Urbaine. Fandarana iray iresahana ny lamaody. Misy karazam-pandarana telo ao anatiny. Il y a ny tendance du mois, ny conseil beauté ary ny bien-être. Alors la tendance du mois. Magnifique Urbaine dia fandaharana manampy ny vehivavy sy ny hatsarany satria ny vehivavy rehetra dia tsara avokoa ary tsy akanavaka izany nefa ny indro kely dia misy amin'izy ireny no tsy mba manana fotoana hijerenany mahavehivavy azy sy ny hatsarany ny tsy mba nanana fotoana hikarakarana izany hatsarana voajanahary izany ary indrindra tao ny vehivavy tsy mahalala akory ny lanjan'ny hatsarany ary mianatra izay mety ampisongadina izany hatsarany izany. Magnifique Urbaine dia natao antsika rehetra. Ny tendance du mois arahantsika amin'ity volana mars ity ary dia ny fiverenan'ny lamaody tamin'ny taona 20. Ny fitiavana ny loko tena marevaka, ny loko manome fanantenana sy mamelombelona. Na izany aza dia mirona tanteraka amin'ny loko marevaka ranoray indray isika amin'izao fotoana izao. Ny loko menamena ka hatramin'ny loko volontany ary ny orange masoandro no tena malaza. Ny loko somary fotsy maivana ampiarahana amin'ny lokom-by na gris tonga miaraka amin'ny loko mavokely tanora ihany koa dia manana ny toerana mahizy azy. Ny loko ultra vitaminé toy ny fluo, akanjo fetina manao sport indray no tena ahitana azy ity any velany any. Raha tia hisafidy ny imprimé nefa ianao dia ny tendance animale façon sauvage indray no azo lazaina fa mahazo toerana amin'ity taona ity. Slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me, take on me, take me on, take on me. I'll be gone. Inona raha nareo teo ny tendance du mois ary indray ny conseil beauté. Ny conseil beauté atsika anio dia ho an'ireo vehivavy manana tarehy efajoro. Rehefa ny olona iray izay no manana endrika lehibe ny andriny, ny saokany misongadina ary indrindra ny masony sy ny orony dia anisan'ireo vehivavy manana tarehy efajoro izy. Raha ny vehivavy manana tarehy efajoro izay azo lazaina hoe endri-dehilahy, eo amin'izy ireny dia tsara ho azy ireo ny manao coupe de cheveux manamaivana ny endriny izay ho lasa ho endri-behivavy. Ny coupe dégradé ho an'ny volo lava sy malama no mampiseho ny endriny. Asiana mèche flou analefaka azy. Afaka manao volo fohy ny olona manana visage carré na efajoro fa tsy tsara kosa nefa fohy noho ny masoarany izany. Ny coupe longue déstructuré dégradé no anisan'ny manendrika azy. Ny coupe carré plongeant tena structuré ireny no anisan'ny manome lanja ny endriny. Ny coupe mi-longue wavy no na tsotra na miolana na frisé dia tena manendrika
ny vehivavy manana tarehy efajoro. Ho an'ny vehivavy manana volo tsotra eto dia manome ny endriny ny volony na olany kely ary indrindra manalefaka ilay endrika efajoro ho lasa tarehy malefaka. Azo atao makivy anefa ny endriky ny volo na ny tarehy anananao fa natiora tsy maintsy manana ny endriny sy mahatsara azy daholo izany. Anjarantsika no mitady izay mampisongadina izay endrika voajanahary ananantsika izay. Ny tanjona amin'ny fiainana dia ny fahatsapana fa tsara sy manendrika ny zavatra atao ary tokony adinoina koa ny tsy fanao rehetra mba hahafahana manana fiainana milamina sy ara-pahasalamana. Iny hiditra amin'ny bien-être tsika izao anao ary. Ny bien-être antsika anio dia irona any amin'ny vehivavy sy ny voka. Ny ho fakafakanao dia ny fiainan'ny vehivavy be voka ara-pahasalamana sy lavorary nefa tsy ampitombona lanja be loatra sy fahatany. Ny fitombona lanja ho an'ny vehivavy be voka dia tsy azo lazaina ho tsy faharatsiana fa kosa tsangan-dravatra natioraly ihany izany. Natioraly ara-pahasalamana sy amin'ny ilavana azy fa tsy amin'ny fanaovana azy fahatany sy aitraitra. Tsy tsara ny fahazahoana lanja tafahoatra fa mitondra fiatraikany amin'ny fahasalamana sy ny vatana izany. Ho antsika vehivavy tia misakafo na manana ratsiana rehefa be voka no tsara raha fehezina ihany izy ireny fa tsy arahana trany ny somantsy mivadika mampidi-doza raha be loatra sy mihoatra ny ilain'ny vatana. Ny fahazahoana lanja ho an'ny vehivavy be voka dia tsy voatery hitovy avokoa. Tokony eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 13 kilao eo no atonony. Raha olona kely ianao dia ny fitombona 2 na 3 kilao isam-bolana tsy magaga fa antonony tsara izany. Amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 3 kilao sasany eo ny lanjan'ny zaza ao am-boka. Ny lanja mihoatra an'io izany dia lanja ho an'ilay reny vaovao avokoa. Ao anatin'io ny lanja ny fitombon'ny nono, fiforonan'ny ronono natioraly, ny fitombon'ny tranon-draza sy ny sisa. Ho an'ny vehivavy mahia dia tokony hatramin'ny 12 kilao eo aza ny fitombon'ny lanjany dia tsy misy fiatraikany amin'ny fahasalamana izany. Amin'ny mahafandaharana miresaka ny ajejona ny fahasalamana ny Magnifique Rebelle dia faly anefa izahay milaza fa ny tavy na ny habe azo eo amin'ny voka dia tsy misy mijanona fa lasa avokoa rehefa dify iny fitondrana voka iny. Arahana fahaizana mihinana izany ho antsika vehivavy jejo dia efa mitondra vokatra mahafinaritra avokoa. Ny 500 ny vehivavy be voka ihany no mampieritreritra ny antony tsy hiverenan'ny lanjany talohan'ny fitondrany voka izany. Ao anatin'izany ny vehivavy efa manana vatana sy lanja vaventy. Ny efa boribory natioraly dia tokony ho kely noho ireo lanja ireo rehefa mitondra voka. Izy ireny no sahirana ny ahita indray ny fiverenan'ny endriny ny vatany rehefa mitondra voka izy. Ny olana amin'ny fahazahoana lanja koa eto dia ny fahatongavan'ny aretina toy ny hypertension, diabète gestationnel ary indrindra ny fahasarotan'ny fiterahana. Nefa tsy ny endrika ny vatana intsony ny resahana eto fa tsy maintsy tsinjovina ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ao an-kibony. Koa taditio ary fa na dia efa mihoatra ny tokony ho izy aza ny lanjanao dia tsy azonao atao velively ny manao régime rehefa be voka ianao. Mba tsy hampitombo be loatra ny lanja dia tokony alana ity fomba fijery ity
ny mihina-kanina ho an'ny olona roa satria bevoka. Tokony atao an-tsaina fa misakafo indroa tsara lavitra noho ny mahazatra no izy. Izany hoe misakafo ara-dalàna, ara-pahasalamana, tsy manao rejima, voa-ara-maso ara-kalitao sy abetsahana amin'ny ilainy ny vatanao. Ny voka dia mitondra fihetseham-pony vehivavy tsy mahay mitondra sy mifehy ny fihetseham-pony. Dia mampitombo ny lanja ambony be koa izany fihetseham-po izany. Izany hoe ny vehivavy ao ambanin'ny fihetseham-pony, ny tahony, lalandava mandritra ny fotoana mahabevoka azy dia manana fahazarana mihina-kanina mihoatra ny tokony ho izy. Nefa tsara foana ny mitazona ny sakafo intelo isan'andro, miampy ny toanaina eo anelanela-potoana indroa isan'andro raha ilaina. Tokony alana ny fihinanana siramamy be loatra, anisan'ny mampitombo be io. Ao anatin'izany ny gâteau, ny bonbon, ny chocolat, ny dessert, ny confiture izay mampiakatra ny insuline ka mahamora nona, ka dia adiny 2 monja ao aorian'ny fotoana nihinananao sakafo dia mitady sakafo indray ianao. Izany rehetra izany anefa tsy manankana ny hihinananao izay tianao rehetra, fa misy dikany avokoa ny filana tadiavin'ny vatana rehetra. Izay indray ara ny tafa azo natolotra ho anao anio. Magnifique rebelle dia tsy manadino anao vehivavy jejo ampiseho ireto fitafy ho an'ny vehivavy bevoka jejojejo ireto. Koa dia mazaho fafinaretana ary tompoko mandram-piona indray. Magnifique urbaine. But nothing can compare to when you naked. Now we're backward into many, got you fed. Saying you the one for me, I need to face it. Started when we were younger. Swear to God that I loved her. Sorry that you Magnifique urbaine. look on you.